manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io anao magnetaeta ny fanamasina am'izao fotoan'izao. Asandrato ambony tananao lasa hoe fenoia. Oh, raboshe rebebese rebebesiki reboshe sota dadamala. Lasa izy hoe fanamasina. Holy Spirit. Oh, matimosa la mossa. Berreke bebe sondolo. Rabababababa sondolo boshi kitabose. Le comanda la vaya, socorro sima vive mondo, le cabosica da vaya, premosica da baba, le recebosina la babosica, le seconde le re popolo sima vaya. Oh, hallelujah. Zavatra am'izao fotoana izao eniko ny bitsika ny fanamasina am'izao fotoana izao fa izara fanomezam-pahasoavana amintsika eto Andriamanitra. Anomenao izy don fanomezam-pahasoavana, don de l'esprit. Maro amintsika eto manomboka androany hivavaka ho an'ny marary dia ho sitrana marary, androka demoniady dia hivoaka zany. Ary ho isy olona eto androany indray don faminaniana betabe ny zavatra ho zarain'i Jesosy am'izao maraina izao. Raisy ny antsaranao, raisy ny antsaranao, raisy ny antsaranao, raisy amin'ny anaran'i Jesosy, raisy amin'ny anaran'i Jesosy, raisy. Aza menatra ianao fa raisy ny antsaranao, ny fanomezan'Andriamanitra, raisy amin'ny alalany etaeta. Okanao andray, mizara maimaimpôn'Andriamanitra am'izao fotoana izao, raisy. Ei la voce carravamando pese che deve vaya ma baba sondo la voce che deve rais nier fanamas rais niustra rais sanato bunetan tarano azamanay kumenatra nizaniza no avelo ijery zay jerenao fandriamanitra androany eritrereto azamenatra nizaniza fa rais ny antsaranao. Okay, no yonam na demons. Rush! Hey! Oh, ma baba. Le kamaziko. Lo briba sindo. La kamaya. Sebo shika la babando. Likemo shika debo. Okay, no run and resavapana. And resavapana in on run. And I ustra. And I fanastanan. And I fitain. And I fight ampti. And I fifwazapana. Sabi mandai. Race! Race! Race!
Misy fandresena lehibe ampidinina aminao androany. Ianao le olona tsy ho resy intsony. Raisa an'io izany. Raisa an'io izany. Raisa an'io izany. Raisa. Oh, ma baba sendo la boscio. Remizaki da baye. Mo sotto la boscio dove visindo. Mid non blu no sono sul falas. Oh, hey, shaba baba baba. Rice, 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 rice. Sami mandraine zaran. Sami mandraine zaran. Sami mandraine zaran. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Ay, 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 ay. Oh, baba, 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 sendo la voce. Venga la voce, bebé, sendo la baba, shakara baba. Te io nam no se topo. Mi asama yervai. Fanai masno. Sotra fanamas. Sotra fanamasno. Sotra niam fanatena. Sotra niam nierno magak. Sotra niam vunato zetono mamira pire trofenana. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Vejo provosce bege bebe. Vei la gaba baba shakada baye. Vejo corroco boboshi ma baba banto. Sotra nosa. Sotra nosa. Inu yam jofton zo fay bitsika aminao ny fanamasina. Inu fa misy zavatra ho tenen'ny tompo manokana aminao. Azagaga raha enina ohatrany misy zavatra mangatsika mafana ny anatinao any. Azagaga raha miroraka ho azy ny ranomasonao. Azagaga raha tafihetsiketsika amin'ny vatanao. Misy hetsika mahery vaika ho ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hetsika mahery vaika ataon'i Jesosy. Hey, baba shima baba bandola bosh. Misy batisan'ny fanamasina. Batisan'ny fanamasina. Batisan'ny fanamasina. Rais! Aza menatra anao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatry. Ikasika ny vavanao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raisan'ny batisan'ny fanamasina zany. Mangata amin'Andriamanitra ianao andrano ataon'ny fanamasina batise. Le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit. Oh saparaka baba santo. Leika baba shindo la bosh. Enui fa hiteny aminao izy. Enui fa hibitsika aminao izy. Enui fa hampianatra anao izy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sotra anao zay tompo. Mankasitraka anao zay. Lazondray mandeha hoe ianao no ilaiko tompo. Ianao no ilaiko. Ianao no ny foko. Ianao no milanao Andriamanitra, milanao ny fiainako Jesosy, milanao adada malala. Dia manomboa ianao misaora azy fa feno ny herin'ny fanamasina ianao io. Misaora azy fa tsisy ny alamaina zany teto androany.
pasamina ndray kasika ho hitanao fa hisokatra amin'izay ny lalanao fiainanao ho hitanao fa andresy amin'izay ianao aheno vaovao tsara ianao atsoatsy ary iona amin'ny fitahiana lehibe zay mino an'izany manaova mafy hoe amen. Tanana moramora ho an'ny fanamasina dia lazao hoe misaotra fanamasina saotra dada malalo saotra ray Alleluia. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Arabaina manokana ianao hatratrany 4e journée 5e journée androany. Amen. Dia mba reglena tsara le micro fa ndraikindraiky izy karaniwa tsy regniny le olo agny amin'le vidéo tsika. Mba atao mandresy tsara le micro raha azo atao atao le mampahazo aigny paster regny. Amen. Mifadiany moko mila raha ohatrohatran'izay. Dia mba reglena tsara le micro azafady. Tahin'ny tompo daholo tsika jiaby. Ary miarahaba ho anao zay sambany tonga eto androany fitahin'ny tompo ani aminao. Alleluia. Tonga soa ianao androany amin'ny fahadimy andron'ny fandresena. Fandresena goavana. Alleluia. Ary misaotra ny tompo hatrany tsika satria voatahany fanahintsika eto. Satria ny fifadikanana moka firaisana latabatra amin'ny tompo. Nofonao tsy mihinana fa ny fanahinao mihinana. Regny vavaka ataontsika regny sakafon'ny fanahy. Tenin'Andriamanitra azonao eto isan'andro sakafon'ny fanahy. Ary za mino fa vovoky ianao. Vokisan'Andriamanitra soany ny fanahinao. Amen. Misaotra ny tompo manokana satria omeny loha-hevitra anankiray indray tsika androany hoe moa tian'Andriamanitra va ianao. Alleluia. Dia revintsika tsara fa natonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Petera hoe ry Petera moa tiava ianao. Intelo be zao Andriamanitra namerina hoe moa tiava ianao. Satria fantapantatra Andriamanitra, fantatry Jesosy fa ny olombelona matetika rehefa ao anatin'ny zavatra tsara ihany no ahitana ny tena fitiavany. Fa rehefa misy zavatra sarotra maro ny fitiavan'olombelona miala ho azy. Dia raha vakinao amin'ny Baiboly intelo Andriamanitra nanontany an'i Petera hoe moa tiava ianao. Dia jereva avy eo fa intelo be zao koa Petera nandany Jesosy. Tsy fifanandrifinjavatra zany le mahatonga n'Andriamanitra mampianatra manoro satria izy amin'ny Andriamanitra azy alfa izy ary omega.
izy no fiandohana ary fantany koa ny fiafarana. Na ny zavatra ho avy arivo taona ho avy ary efa fantatra Andriamanitra, indrindra fa ianao namboarina io. Dia mametraka fanontaniana aminao izy androany, motiava ianao, mbola tian'Andriamanitra ve ianao? Halleluja. Agnisan'ny zavatra anankiray revagna lakile afahana mahomby, afahana mandresy dia ny fifikirana amin'Andriamanitra, na inona mitranga na inona midona, mila mifikitra amin'Andriamanitra. Ary ny alalagna ny tegna fitiavantsika n'Andriamanitra dia ny fifikirantsika amin'Andriamanitra na mafy ara ny zavatra lalovantsika. Amaky tantarana olona anankiray tsika tao anaty Baiboly dia ny tantaran'i Joba. Izay anisan'ny lehilahy tegna tian'Andriamanitra ary tsy niala mihitsy. Na dia nanahoana ary ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainany. Ary ty Joba ty riavana dia tena nitsongain'Andriamanitra mihitsy nanaovan'Andriamanitra défi goavana. Rehefa niona tamin'Andriamanitra Satana ndray andro, dia nanontany azy Andriamanitra, avy taiza moa anao alekonderoko aty? Dia ozy lekonderoko Satana lavarambo, avy nandehandeha ny zaza tegna ambony tany aho ozy. Dia jerevo ny frazy napetrak'Andriamanitra voalohany dia mba efa nandinika any Joba mpanomboka va ianao ozy. Mba fantanao marô ozy lehilahy atao hoe Joba zay. Tsara ne zany revagna e. Io Andriamanitra io an-danitra io zany anao fogna raha izahanany, aminao fogna masony, ary lasa fierten'Andriamanitra mihitsy Joba. Sakin'Andriamanitra nanaovana défi hoe io tsisy maharesy an'io, ary dokadokafan'Andriamanitra. Tsy fiangonana ny dokadokan'ny Joba, tsy mpaminany, tsy mpiara-mivavaka taminy, fa Andriamanitra direct. Hoe Joba ne ozy izy ka lehilahy marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Dia raikitra moa zany Satana teo ny teny, motsy filanjavatra va no itiavan'ny Joba anao. Dia avy eo mbola nampiny Satana koa hoe tsy hainao va ozy magnisy fefy magnodidina anazy. Teo zany dia kay zany devoly io mahita fa ny kristianina anankiray manompo an'Andriamanitra misy fefy magnodidina anazy. Halleluja. Amen. Enao nefa ny tokony ahita n'izany fefy zany voalohany. Zany ny atao hoe fiainam-pinoana. Enao mila mahita fa tsy azo idirana zany territoire misy anao. Halleluja. Tsy hainao va ozy magnisy fefy magnodidina anazy, sy zay fanagnany rehetra, hatramin'izay fanagnany Joba rehetra zany nisy fefy. Ary koa izany ary koa Andriamanitra ndraso alako fefy io, ndraso alako fanagnany io. Fa ozy Andriamanitra mantsy azy, ny kosa azaky tia. Anao zany fa raha vao zavatra tenen'Andriamanitra tsy azony devoly alana. Ka efa niteny Andriamanitra fa ny zanako sy ny asany tanako ozy avy alao adidiko sy andraiko tiany. Vao niteny tamin'ny Satana Andriamanitra hoe ny ain'ny Joba ozy azaky tianao. Dia jereo fa tsy afaka nikitiky ny ain'ny Joba izy. Halleluja. Afaka maka lesona amin'izany sady ianao. Misy zavatra voasoratra be da be ato ary fantatra Satana momba anao. Ianao ny tokony hafantatra an'izany voalohany fa tsy Satana. Nampahereziko olona vao omaly mihitsy tadidinao ve hoa fa ndray andro Satana niangavy an'Andriamanitra, niangavy an'i Jesosy hoe tonga ampijaly anay mialohan'ny fotoana sady va ianao, fa mamiangavy re zay ozy mba alefaso ary amin'ny rikosoa ary. Hitanao? Ary ozy ny Baiboly hoe ary nekeny Jesosy zany ozy. Fangatahana devoly ary nekeny Jesosy. Indrindra fa fangatahana kristianina. Misy zavatra mila fantanao amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Dia tena saha mihitsy Andriamanitra nanao défi tamin'ny Satana hoe i Joba io tsy miala anazy zany io. Engany mba hita olona tahaka zany Andriamanitra atao amin'ny ziona. Ijeritsika andiny soratra masina ao amin'ny Joba voalohany 7:10. Mialohan'ny hiditry ny bokin'ny Salamo dia mahita ianao ny bokin'ny Joba. Joba voalohany 7:10. Vakitsika mongony andiny 7:10. Joba 1:13. Hatramin'ny 2:20 mihitsy ho vakitsika. 13-22. Joba 1:13-22. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny teny soratra masina eto hoe ary tamin'indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokiny, tao an-tranon'ny zokiny lamatoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisiraka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe niomby ny asa ary boriky viavina ndrasana teo anilany, dia namely azy tampoka ny sabianina ka namabo azy.
Ary ny ankizy lahy dia nasiny tamin'ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no afaka nandositra ilaza aminao. 12. Raha mbola niteny izany izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra, ary nandoro ny ondra manosy sy ny ankizy lahy ka nandevona azy, ary izaho irery ihany no afaka nandositra ilaza aminao. Le olona andeha ilaza tatitry foana zegny natao tsy maty, sabeko tsy regny ny tatitry tsy manjary. 17. Raha mbola niteny izany izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny Kaldiana nanao telo toko dia niroatany ny rabeva ka nobaboiny, ary ny ankizy lahy dia nasiny tamin'ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no afaka nandositra ilaza aminao. 18. Raha mbola niteny izany izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranony zokony lahy matoa, ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoron-tragno efatra dia nianjera tamin'ny zatovo ny tragno ka maty izy rehetra. Ary izaho dia izaho irery ihany no afaka nandositra ilaza aminao. Le olo andeha ilaza vaovao foana natao tsy maty, sabeko tsy regniny Joba le vaovao hafahafa. 20. Dia nitsangana Joba ka nandritra ny lambany ary nagnaratra ny lohany, dia niankapoka tamin'ny tany ka niankohoka, sady nanao hoe nitanjaka no nivoahako avy tany an-kibony reny, ary mitanjaka no iverenako any. Jehovah no nanome, Jehovah no nanaisitra, isaorana neny anaran'i Jehovah. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota i Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Amen. Matiny hoe reo ny zavatra nitranga, fa tamin'izy jiaby reo ny tsy nanota ny Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Nenao mbola sipanao foana ny alanao, tsisy varany vavahako, sipa amin'ny vadin'oloko, amono tegna za. Nenao mbola resaka asa fotsiny niala taminao, dia tafiteny anao tsisy varany agnanovako rakotra am-piangona, tsisy varany ohatran'izao sososo. Betabe ny zavatra monomonogna atsika. Mba haveregno vakina ngeny tantaran'ny Joba manomboka amin'ny 17. Fa le olona andeha hitondra tatitra tsy manjary sisany natao velona. Nefa hozy izy ny Baiboly, tamin'izany rehetra zany tsy nanota i Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Enjagna io dia jerevindreo amin'ny toko faharoa ao Joba faharoa 7 ka hatramin'ny 10, Joba 2, 9 à 10. Dia mbola milaza indray ny ten'Andriamanitra. Aroy ny vadiny taminy, izy lefa agnatina arety, agnatina fasahiragnana, agnatina jaly, madamo mbola mitavandregny koa namoaka koragna hafahafa. Mbola mitagna ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza an'Andriamanitra anao dia aoka ho faty. Tsika zany. Anao mbola ivavaka foana raha mahazo atsika ty. Mbola andeha ifadianina foana jalitsika ty. Isaky teteka anao mbola aleluia aleluia fo. Tao amin'ny 10. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Mono soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'olony Joba. Entsagna zany ry havana. Tsy mbola nisy raha hafahafa koa zany mivoaka ny vava. Fa atsika ry havana indraindray raha vao miatrika zavatra sarotra, za zany alaka moramora hely amin'ny fivavahana ty. Vao notanigna izy aiza maloha tsy hitahita, nalanalaka droite hely aneny. Asa droite njova izy nalenao io. Za marao lany frais foagna raha nangataka igny tsy mety azo dia za igny nalaka moramora. Raha vao atsika matetika miatrika zavatra mafy, zany mba toe-potsika. Fa mba mianara amin'ity Joba ty fa hatramin'ny vadiny ary nanotra anazy, fa mbola vitany ihany ny joro ary mbola naveriny hoe na tamin'izany rehetra zany ozy tsy nanota tamin'olony Joba. Vakio indray ny asan'ny apôstôly toko 7. Aka tenin'Andriamanitra maromaro atsika mba ampaherezana anao, ahitanao hoe inona moa no tegna fiarahana amin'ny tombo ty, ahoana zany atao hoe olona tian'Andriamanitra zany. Asan'ny apôstôly toko 7 ny 4 ka hatramin'ny 9.
Actes des Apôtres 7, 54 à 60. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho nandray izany izy ireo dia lotika ny fony ka nidy vazana taminy izy. Fa Stefana feno ny fanamasana dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanintsy tadinika indray nirodona taminy. Dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo azo atao elony any izao ota izao. Ary rehefa nilaza zany izy dia nodimandry. Alleluia. Ary Saoly izy mbola nankasitraka ny namonoana anazy koa. Rehefa nilaza zany. Dia rehefa i Stefana eto mpitoro filazantsara. Stefana eto le evangelista mafana fo. Fa halan'ny olona satria miresaka fivavahana fo. Resaka Jesosy fo. Magnatoro olona tokony ataony. Dia farany tena nitorany zareo vato. Dia jereva mbola nisy mony voaka ny vavany Andriamanitra ozy izy. Dia rehefa tsara. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo azo atao elony any izao ota izao. Mbola navita ny fona ho an'ny olona na dia fa mafy ary ny zavatra natrehany. Ary amin'ny Romanina 9 ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Romanina 9 ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fanony aminao namonoana anay mandrakariva toy ny ondry vonona no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manotra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izay mahatonga ny lohahevitra antsika androany mametraka question aminao hoe mo tia an'Andriamanitra va ianao? Jereo ravana reo tantara ny tany sainganao teo fa tsy mora ny zavatra nalovan'ireo olo reo. Mbola lombolombo ny confinement. Mbola ratsy lavitra no le hoe manao kasibosy sy mody amin'ny 12 karaha nataontsika teo reo. Kanefa jerevo fa mbola samy joro ary tsy niteny ratsy an'Andriamanitra fa mbola nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny fitsapahana riavana na ireo zavatra sarotra lalovantsika amin'ny fiainana, ireo no ahitana ny tegna relation amin'Andriamanitra. Raha mbola milamina ny situationao, raha mbola voatahy ianao, mandresy ianao, mandeha tsara ny zavatra rehetra tsy tena hita hoe miaraka amin'ny tompo ve ianao. Ary eo koa no ahitana hoe tegna naman'Andriamanitra ianao rehefa mandalo zavatra sarotra. Zany riavana natonga nyity Joba tia, sakin'Andriamanitra nanaovana défi mihitsy hoe mba efa nandinika ny Joba venao izy fa izy dia olona marina, mahitsy, mifadiny ratsy ary matahotra an'Andriamanitra. Ny tegna namana, raha vakinao boky Noabolana 17:17, ny tegna namana dia tia amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Fa tsy hoe rehefa mahazo zavatra ihany, fa tia amin'ny fotoana rehetra. Alleluia. Na amin'ny fotoana sarotra, na amin'ny fotoana mora, na amin'ny fotoana tsara, na amin'ny fotoana ratsy, tia amin'ny fotoana rehetra. Dinio kely ho anao izay mihaino toroteny eto matetika, indrindra ho an'izay mba efa namaky Baiboly fa tamin'ny Jesosy nanao fagagana, dia tegna olona marobe magnaraka anazy. Olona mandrivondrivo. Satria vao mivory dia efa misy mieritreritra misy fagagana ndraiky keniany. Vao mivory dia efa misy mieritreritra hany ndraiky fagagana ataony izy keniany. Dia ny ankamaroan'ny olona zany andeha hitady fagagana. Be da be amina kristianina ohatran'izany. Fotoana fanosorana ihany ny tiany. Fotoana na fety ihany ny tiany. Fotoana misy zavatra zaraigna ihany ny tiany.
Iny Jesosy enenao. Ka oka ianao mba tsy ho kalazana kristianina sahalam'izany. Tamin'ny Jesosy nanao fakakana feno olona nagnaraka anazy. Fa raha nomboka niteny zavatra marina Jesosy nagnitsy, niteny zavatra direct. Nanomboka nagnanatra Jesosy, tonga dia maro tamin'ny mpianana izy no niala ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Efa nanomboka izy le miteny la vérité. Ny mpangalatra, ny mpijangajanga, ny mpamon'olona, ny zao ho avy fotoana. Nanomboka ny barabaraka olo, karaha tsisy mofo tsony izy ty. Nagnova ozy ny sasany le Fredy. Tonga dia fa niemotra daholo, voalazan'ny Baiboly zany, maro tamin'ny mpianana izy no niala ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Tsy omby 10,000 no nagnaraka. Fa rehefa niamafy ny fampianarana, tsy nisy afa-tsy 12 lahy tavela. Dia mbola nitodika tamin'ireo koa raha Jesosy avy eo hoe anareo koa va ozy mba te hiala. Dia Petera moa avy eo miteny ho any amin'iza moa zay ozy. Fambonao ihany ozy izy Petera no misy ny fiainana. Alleluia. Betsaka riavana ny kristianina sahalam'izany. Kristianina mandeha mitsapatsapa raha. Za ndraiky mba vavaka ilaka ato sanao mba misy sansy aminahy akato. Zany ny andehanany mivavaka. Sy mba misy sansy aminazy. Aminareo koa misy délivrance. Délivrance aminareo koa rano samenaka. Ady miavongavogna izy amin'ny rano samenaka. Tsy indosiny mody agny tromba antegna fô. Olo kotrolavy. Misy dia tegna mahasasay vava magnanjany, magnantso pasteur fa miavongavo. Nefa izy vao mitranao tagna misy divoly. Fa i question avako, nareo ma zegny secte sa tsy secte? Nareo ma zegny alahady sa sabotsy? Izy vao mitrano mbola tsy mivavaka aby. Tsy arakaraka avongavombavananjy divoly anazy. Fa io grave io raha meme paquet pasteur. Enjagny io raha itestesta raha. Zany mandalo fogna kato e. Arabenao aby izy. Miarahaba rahalahy, miarahaba ranambavy, tonga so. Za mandalo fogna kato. Mandalo. Gozy. Dia tsy hainao ino raha mikotrola anjareo. Engane mba ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Matetika raha mety ny fiainanao dia ohatra ny vitatsika zany manompo an'Andriamanitra. Fa rehefa mandalo zavatra sarotra, zange milaza aminao raha lasina bavy fa ny ilagna fitiavagna ny amin'ny zavatra tsy rariny. Azonao ve zany? Mandriamanitra n'Andriamanitra dia satria misy zavatra tsy rariny be da be, indrindra fa eto ambony tany. Ny ilagna famindram-po zany ange, enao misy zavatra tsy tokony ahazo anao, lasa nahazo anao, dia enao mamindram-po. Ka moramora amintsika matetika miteny amin'olo tiantsika, tiako arao anao, je t'aime. Ny ilagna an'igny je t'aime igny tsy amin'izy magnekitry molotronao. Fa ny ilagna an'igny amin'ny fotoagna izy nagnano raha hafahafa, aizy je t'aime. Satria ny fitiavana, vakio tsara ny definition amin'ny Korintiana 2:7. Manomboka ny 9:4 vakio. Anao milaza fa tia fianakaviana. Anao milaza fa tia ny ravavinao. Tia mpiara-mivavaka. Raha misy zavatra tsy rariny ataon'io mpiara-mivavaka io, aiza ary le fitiavana. Maheno tsara anao. Ka ny fitiavanao an'Andriamanitra tsy amin'ny zavatra tsara ihany, fa raha miatrikady ianao, eo ary ny tokony ampisehonao hoe ty tsy miala zany. Ry Sadraka, Mesaka, Abednego ndray andro dia nimenasena mpanjaka fa atao agnaty laforme rehetrafony. Laforme rehetrafo. Fa tsy hoe piscine ny CRGS 20 mètres. Mbola moramora aby riavagna anao tsy mahay milomagno alatsika agnaty rano. Tozay anao alatsika agnaty laforme rehetrafo. Mbola aleko aloha izy koa zany asaigny safidy alatsa agnaty rano zao sady tsy mahay milomagno. Mbo mitsipatsipoka ke anao tsy hainao. Tsy hainao zegny mbo tsipatsipoka anao. Fa agnaty laforme zany nge tsisy nao azo andosirany. Fa nijoratra amin'ny farany ry Sadraka, Mesaka, Abednego. Zay ozy tsy ankoka satria tamin'io zany nisy Andriamanitra volamena. Alefanareo miankoka keo, izy koa nareo tsy teo may. Fa nijoro zareo zay tsy ankoka zareo fa alefaso oroa zay. Ziska zareo mbavadiny lafaoro io. Mbola nametraka question ihany ny mpanjaka. Akory nareo e. Miaino nareo farany zay. Iankoka sa ndeha odorany. Dia ozy izy zareo mantsy ny mpanjaka.
na dia tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitray zay tsy hankoko amin'ny Andriamanitra anao. Alleluia. Goavagna zany rahalasy-anabavy. Dia voatery tsy maintsy nampidirina tao zareo telo lahy. Dia rehefa ela ohatra zay nidirantsika zay, nivoaka ny mpanjaka nandeha nijery hoe lahy nagnano akory regny akato zay. Vao nijery zareo lasa efatra ndraiky zareo. Gaga Andriamanitra hoe gaga le mpanjaka, izovy le faefatra io. Tsy zay io faefatra io fa le Jesosy sy ivavahana. Zany hoe mampianatra ny Baiboly fa asaky fo hainao miatrika zavatra sarotra, tsy hainao rery miatrika an'io fa miaraka aminao ao Andriamanitra. Amin'ny trosa lalovanao io eo Jesosy ene. Enao manana problème mara-pitiavagna io eo Jesosy. Ary zany ny agnasany anao tonga eto androany ampisehony démontreny hoe miaraka aminao ne za zanako e, na maro ady lalovanao Andriamanitra tsy mahafoy anao. Alleluia. Itahinao ny Andriamanitra. Alleluia. Ny alalagna ny tegna fitiavana n'Andriamanitra nefa dia ao anatin'ny zavatra sarotra. Alleluia. Vakio tsara ny tantaran'ny Marie Magdalene. Fa andro 3 heures du matin, 2 heures du matin izy andeha hiazakazaka, andeha hitady ny fasan'i Jesosy, andeha hampasa. Hoe aiza naleviny Jesosy dia niazakazaka izy nandeha tany. Tsy Jesosy nanao fagagana izy niazakazahany andehanana 2 heures du matin io. Tsy Jesosy nizara osotra fa Jesosy le maty. Imagine nge zany fitiavagna zany. Fa atsika riavagna nany pasteur atsika ara. Rehefa atsika miatriky kadina na iaraba anazy aby tsy efatsika. Fa amin'ny fotoana izy mizara osotra maminany do didi. Satria mahafinaritra atsika izy. Fa i Marie Magdalene narevana tsotra an'izany. Voalaza fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ary naleviny. Dia vao nandraindraigny izy. Andro à 2 heures du matin fivoahana mpamosavy. Izy viavihely igny, tsy andeha bazary, tsy andeha amin'ny skoro, tsy andeha bazary be, fa andeha ampasa. Izovy aminareo vehivavy izy nareo masaky mandeha amin'ny cimetière ambazaha koa amin'ny Romandre. Mba volagno ody. Tiaka moa na mba vadinao nalevina koa tsy andeha nanao koa amin'ny Romandre. Za hazon-draha akagny mitratra amin'ny mpamosavy agny. Matahotra anao. Fa teto tsy vadiny aby Jesosy. Tsy inona. Fa napetrany le fitiavany an'Andriamanitra. À 2 heures du matin. Viavihely igny. Tsy haiko zitao sy nisiky tsimbo sa nagnano akory. Lasagna ta. Ary zany natonga anazy izy nahita fa tsy tao tsony Jesosy. Dia nandeha izy andeha hivoaka, andeha hanampanga amin'olo nisy nangalatra ny ozy mitompotsika. Dia teo niteny tamin'le anjely hoe aty amin'ny maty va ozy nitadiavanao ny velona. Alleluia. Ny olona tia n'Andriamanitra zany rahalasy-nabavy mahita ny tsy fahita. Raha tsy hitan'olo jiaby anao mahita anazy. Raha tsy regnin'olo jiaby anao maregny azy. Ary tsofoko rano mba hitoetra aminao zany fahasoavana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Goavagna zany riavana. Ary afaka andraisanao lesona. Alleluia. Tsy natahotra mpamosavy. Sady andro maraigna mbola maizina satria tiany Jesosy loatra izy. Ary tsy maintsy ho avy riavagna ny zavatra sarotra tadio zany. Na oela na oengana. Misy fogna raha sarotra eo amin'ny fiainana. Dia eo no tokony ahitagna hoe olona manakory ianao. Ary ny tegna alalagna ny tegna namana, ny tegna mpino, ny tegna kristianina vonona ijoro dia ao anatin'ny zavatra sarotra. Ny olona anankiray rehefa tsy mialanao amin'ny fotoan-tsarotra, igny olona igny ny tegna namanao. Tain'i Jesosy ianao. Eo ny alalagna tegna fitiavam-bady, fitiavana fianakaviana amin'ny zavatra sarotra. Fa tsy amin'ny anao nanao vary be menaka, tsy tamin'ny anao namona omby ta tanindrazana, fa amin'ny zavatra sarotra. Eo daholo no mipitra daholo ary tsy mpagnahy. Efa misy zavatra sarotra. Alleluia. Ny tegna namanao enoy tsara ty fahamarinana ty. Ny tegna namanao dia mahazaka ny fahadisoanao. Eno nenao nanao erreur, fa ny tegna namanao mahazaka ny. Fa mipetsara velatsia aminao magnala barakanao amin'ny fotoana reny fahadisoanao.
raha te hitesta tovolahy anankiray milaza fa tianao anao raha vehivavy, dia aza anehoana zavatra tsara izy, zavatra ratsy aseho anazy, fa tonga dia asehony anao eo hoe iza izy. Adidiko nisy mpampianatra zay niteny ndray andro hoe anao izy koa te hafantatra ny toetra ny lehilahy miaraka aminao izy magnanova izy kiraro talon. Dia leran'izy magnatao kapa igny izy diavo amin'ny talon izy lohan'ny tongotra anazy, dia tandrignesa izy raha koragnany vavany. Eo izy afantaranao hoe olo karakory izy. Fa raha izy niteny amin'ny teny tsy fantatra, iala malaky. Za kory tsy magniraka anao magnanova raha karan'izany. Fa te hagnatoro anao za hoe ny alalagna fa tianao ny olona anankiray dia amin'ny fotoana ahitany ny hereranao, amin'ny fotoana ahitany ny fahadisoanao, amin'ny fotoana afantarany faiblessenao, eo ny anehoana fitiavana. Tsisy ilagna fitiavana amin'ny fotoana tsara zany, fa ny ilagna fitiavana dia amin'ny fotoana sarotra, amin'ny fotoana misy zavatra mampalahelo, amin'ny fotoana misy zavatra mamparahirana. Tahin'Andriamanitra ny isika. Alleluia. Amen. Amen. Eo na fatarana anazy rehefa ny tegna namana. Jerivo tsara moa tsika rehefa le mizara sakafo 24 décembre ary. Firy arivo olo tonga misoa vita. Pas moins de 5000 personnes. Fa rehefa lahadiny igny avakeo jerivo na le olona masinina mariage tao ary tsy tonga aketo. Tegna marina zany. Na asa reo na masinina tez anga pasteur fa ena mbola mango helo ka pasteur. Fetika uzuri. Eo zany ahitana ny tegna namana, tsy am'le fotoagna tsara fa amina fotoagna ratsy. Izy rivo koa moa fa fifadikanina reto raha vao tamin'ny voalohany tsy karan'izao biso atsika satria tsisy raha nizaregny tamin'ny vao naregny misy raha zaregny jerivinao feno zazy madinika tokotany mivezivezy. Nefa hatramin'izay zanaka anay tsy ndesinay atao fa misy coronavirus, zanaka anay tsy ndesinay atao fa amiako anao niany za anao feno zaza ko ndisiny mbola nitody malimy ndre misy raha zaregny avake tsy natatro coronavirus ndraiky manao niny any mamahazo teloko tsy maninona na efatra re vitany Jesosy io. Amen. Alleluia. Tainy tompo ianao hoe dinio tsara io tantarany Joba io fa tegna tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Tsy zakan'ny olona revagna ny zavatra niainan'ny Joba zany. Raha tegna dininao raha antegna na antegna pasteur possible tsy madigny raha digniny Joba. Ravandray andro ny fanagnany, maty tagnatin'ny ray andro ny zanany jiaby, tatitra isan-karazany tonga tamin'ny Joba. Na teo aza riavagna zany rehetra zany dia niporofon'ny Joba teo anatrehan'Andriamanitra fa olona tian'Andriamanitra izy. Amen. Raha mbola velonaina ianao mifaly fa mbola misy antenaina ny fiainanao. Alleluia. Amen. Tsy nanometsiny an'Andriamanitra mihitsy Joba sady tsy niteny an'Andriamanitra hoe hafahafa ranao zagnahary dia tsy manarovanao. Raha mbola velonaina ianao managna finoana fa mbola hitahy anao Andriamanitra. Zany angena tonga ny Joba tsy niala. Raha mbola eto aminao izy fofonainiko ty mbola ho avy leva amin'Andriamanitra. Satria fantatra Joba fa avy tamin'Andriamanitra reo fitahiana reo. Tsy nalefa ny Joba tamin'ny fitahiana ny fony fa najanony tamin'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Amen. Tsy mora riavagna ny mifikitra amin'Andriamanitra rehefa mandalo épreuve. Tsy mora. Zany ane mahatonga antsika matetika rehefa mandalo ady na mandalo zavatra sarotra na hivavaka ary ndraindray tsy vitanao e. Anao kivy igny nidafoka ambony fandriagna torimaso raha nataonao. Fa ny Joba tsy zany a mbola navita ny joro ihany izy. Alleluia. Amen. Taferitreritra anao ndraindray hoe tegna ratsy vintagna eky za zany e. Za tegna mba ozinao tegna tsy tian'Andriamanitra e sy ny sisa. Ary amin'igny maro ny olona magnakivy anao, indrindra anao rehefa misy problème. Maka nare fivavahana, aiza zao pasteur nare misy kay. Ohatra zao hoe misy fahoriana regny matetika hitagna raha karan'izany. Satria matetika moa antegna antegna raiky, maro ny adidy.
ka tsy fahoriana jiaby iko voatetin-tegna daholo misy amizio tsy voatety agnatin'igny tegna regnesanao feo isan-karazany aiza zao pasteur David karaha za regny namony oly aiza zao pasteur amizika aiza pasteur pasteur za namono ananjy azonareo ve zany matetika agnatin'regny za ratsiratsina mihitsy hoe tsy mbo miasa loha amin'olo matony tsy miasa loha amin'olo sahirana za tsy hoe magnadio tegna fa mbo mizahana megna anao pasteur ambadimbadika agny fo mbo miezaka ihany pasteur anao angambany fa matetika dia agnatina zavatra sarotra no ifagnomezantsiny agnelezana tsaho ratsy manjary mba andesina agnino agnapotehana ny asan'Andriamanitra andravagna le asan'Andriamanitra betsaka riavagna n'olo salamizany fomba magnatoro anao za androany ny fomba anankiray hoe aza miala amin'ny tombo na ino kidona na ino kiatra alleluia amen ka rehefa mandalo zavatra sarotra ny zavatra tokony ataonao voalohany ampiasao ny finoanao ampiasaigna atsika zany manoloana ny regny fiainantsika andavanandro mamono fivorim-bavaka mandeha mihaino toroteny sy ny sisy regny mampitombo an'le finoana atsika agnatin'izy regny zay ny antony ampianarako anao eto regny mba mampitombo an'le finoanao manomboka ampafantariko zavatra anao hoe zao ataovy e zao ataovy e zao ataovy e amin'igny anao ampitombona ny finoanao zarananao le finoana fa rehefa mandalo zavatra sarotra mila ampiasaigna le izy tsisy varany riavagna ny anagnanao arma raha tsy ampiasainao ny fotoana misy zavatra fahafa baiboly nefa milaza hoe tany ozy ny finoana ho ampinga bouclier ka ianao eto isanandro regny zaragna bouclier zaragna ampinga dia ny fomba ampiasagna an'io manoloana ny zavatra sarotra manoloana ady manoloana aretina manoloana tsy fisinasa manoloana tsy fisimbola eo no ilaigna ny finoana mila ampiasaina izy io ho anatrehany zavatra sarotra ny ilagna finoana zany mahatonga anahy eto mampianatranao zavatra marobe mba ho lasa fiainanao anatinao ka ho ampiasainao raha miatrika ady ianao dia rehefa avy maheno toroteny karahan'izao za aza mipetrapetraka fa tsy fandana saintsaina avy regny saintsaina izy igny tonga andragno saintsaina raha mba manana fotoagna kely antegna hery-tegna vadibadiky le cahier raha manana enregistrement moa vao may tsara iaverinao enona le toroteny izy reto moa matetika mandeha agny amin'ny YouTube mandeha agny amin'ny Facebook le torotenitsika eto dia afaka anao mba mijery regny mamerina mijery rehefa tonga agnentiko an-tragno amin'ny fotoana io averimberinao enona saintsaininao lasa fiainana ao anatinao tahin'Andriamanitra ny ianao alleluia amen satria ny atao hoe mino dia tsy inona fa miproclame zay zavatra fantatra eny atao hoe finoana miproclame zay zavatra fantatra inona ny fahamarinana fantanao inona ny tenin'Andriamanitra fantanao amin'ny fotoana ilazana fa mino ianao dia regny zavatra regny teneninao amin'ny vavanao ohatra ny olona mimenasy ianao na aretina miteny hoe ho faty ianao ianao miteny hoe tsy ho faty hafa ho velona ary tory ny anaran'i Jehovah zay karazana fiainana zay atao hoe fiainan'olona mino miproclame zay zavatra fantatra fa atsika matetika rehefa agnatina ady inona ny ataontsika ampy ho a Jehovah ianao no mahalala resy amin'izany ianao fa rehefa agnatina zavatra sarotra tsy mitady fagnampiana fa miady mety teny aminao le zavatra hoe ho resy ianao fa ianao miteny hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'le tia mety miteny aminao le zavatra hoe tsy hainao io anao mo nianatra taiza ozonao hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'le mampahery alleluia miproclame zavatra fantatra zany ny atao hoe mampiasa finoana ko raha fantanao tatozona zay mety mba efa betsaka mety mba efa maro ndana proclameo ao anatiny ady tahin' Jesosy anenao alleluia amen alleluia tsy le zavatra tsapa fa zavatra fantatra satria mety atsapa fanaintaigna anao mety hiteny ndraiky marare tsy ampandresy anao zany hoe dadiny amin'ny efa maty marare oye marare tsy zany miproclame zavatra tsapa zao zany fa ny miproclame zavatra fantatra dia hoe diankapoka taminy no fanasitranana zanak'Andriamanitra tsy aretigna mamaragna ny fiainako
miproclamer zavatra fantatra. Ndraindray tsika riavagna na mandroaka devoly ary mbola miangavy ndray koa Jagnahary mbo aza ampijaligny koa ingy vavy mba halady devoly ananjy. Oh atompo, mbo halà koa devoly tantiny tsy karan'izany fa miproclamer anao hoe zao ny famantarana manarak'izay mino amin'ny mampino anahy mandroaka ny devoly ningy vavy za zao biala anao satana. Amen. Misy marary eo dia izy zao ny famantarana manarak'izay mino ametra tanana marary mandidy asy sitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hitanao fa ho sitrana. Izy Jagnahary ke anao tompoko tsara indrindra afindra aminahiko angangandaon'ny zanako afindra aminanjy eo finonga magnana akory zala mino fo afindra n'Andriamanitra aminanjy aretigny magnino tsy ary ampaty agnalana agnaty ala afindra aminao ndraiky. Zay ny atao hoe mino reva, zay ny atao hoe mampiasa finoana. Alleluia. Jerevinao tsara fa Joba dia niteny hoe fantatrozy fa velona ny mpanavotra. Niteny an'izany anie Joba. Efa nandeha ny fagnakianana maro isan-karazany fogna raha veriny inga kanefa ozy amin'izany rehetra zany dia fantatro fa velona ny mpanavotra. I know my Redeemer. Amen. Alleluia. Tsy le zavatra naharary an' Joba no nideklareny. Tsara nahita fery karan'itiky za hoe angarongaronao miendaka, tsy zany nataon'ny Joba. Fa inona no nataon'ny Joba? Niteny le zavatra fantany izy hoe fantatrozy fa velona ny mpanavotra. Hitahinao ny tompo. Ny olo ny finoana riavagna tsy maty laza hoe amen. Jereo fa i Stefana araka le asan'ny apôstôly nivakitsika teo tsy maty fa nilazain'ny Baiboly hoe nodimandry. Alleluia. Antsika manana an'i Jesosy tsy maty zany fa hiakatra ho any amin'Andriamanitra anao. Ny olombelogno mahita anao malahelo hoe maty anao nefa anao tsy maty fa velona mandrakizay. Zany ny ilagnan'le manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana amin'ny andro fahavelomana. Rehefa maty anao mitsahatra zay ny fananao. Ny olombelogno mahinakinika fa anao agny matsiaro sambatra. Hitahinao ny tompo. Alleluia. Amen. Ary mitsodrano zao tsisy problème mahafaty anao zany. Oza hoe tsy problème no afaty anao e. Alleluia. Amen. Ny Andriamanitra ivavahantsika moko miasa izy ambadiky ny zavatra fantatsika. Raha tianao hiasa Andriamanitra amin'ny fiainanao mila mahafanta-javatra anao. Zany ange mahatonga anazy miteny hoe ringana ny oloko noho ny tsy fiampiny fahalalany. Ringana ny olo na eo zao ny Andriamanitra fa ringana anao raha vitsy kely zavatra fantanao. Satria izy tsy afaka mihetsika raha tsy fantanao ny zavatra anankiray. Dia zany natonga ny Joba niteny fantatro izy, fantatro, I know my Redeemer lives. Fantako izy fa velona ny mpanavotra. Mila misy zavatra mila fantanao. Mila misy zavatra mampinokatra ny masom-pananao io. Tahiny Jesosy ianao. Hatramin'ny mba nivavahanao tato ziona inona daholo ny zavatra fantanao. Fa ireny tompony antsoina hoe finoanao. Satria ny finoana ozy dia avy amin'ny toroteny. Amen. Dia ireny mila ampiasaina. Ny atao hoe mampiasa finoana miproclamer ireo zavatra zay fantanao. Tahiny tompo ianao. Alleluia. Amen. Amen. Faharoa ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavagna an'Andriamanitra. Rehefa ianao zany magnatrika ady ny zavatra bagazy mila anagnanao, asehoy manoloana n'igny ady igny fa anao dia vehivavy tia an'Andriamanitra. Lehilahy tia an'Andriamanitra. Zaho andray andro efa avy nandeha namangy olo niarana fahoriana le ramatoa. Nisy olo maty tamin'izareo tao, zanany maty. Dia zanany io maty, rehefa vita ny famangina, vita ny fiarabagna, nantsovony mangingina ndraiky koa za tambadiky. Pastera ozy izy. Mba misy zavatra kely izy resako anao. Dia nandeha za tambadiky tany nihaino ny zavatra niteneniny. Inona nalainy avy tao valopy. Ty ozy izy fanatitra anay mianaka sy ny ampafolo-karena zay efa nomaninay. Fa maraigna ozy za tsy afaka andeha hivavaka.
Toy zany namantsy anazy. Avy loahagny malao kosa zany fahorignana ry maloha zay isagna aloha. Non, pasteur ozy. Nen'Andriamanitra tsy maintsy ataoko. Latsaka mihitsy ranomasy tamin'izany nazaho tsy mavita raha vitany viavy ty ngamba. Efa misy fahoriana keo mbola dimy ndraiky raha mampiasa lohany. Jereo amin'izany ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia tsy nahagaga raha vagna firamatoa io amin'izao tsika miteny zao lasa olo mpany efoefo. Manana ny maizazy ary tena ampiasain'Andriamanitra. Goavagna le fitiavana an'Andriamanitra. Misy olo ohatran'ny erikeregnanao andavanandro io fa enjagna be io amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Misy olona possible mety tsarainao ty ivelany fa tsy fantanao hatraizany degré ny fitiavana an'Andriamanitra. Hitahinao ny tompo. Eo anatrehany ady zay lalovanao asehoy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Satria ny fitiavana dia afaka andresena ny zavatra rehetra. Aza atao filan-javatra ry avagna ny fanomponao ny tompo. Fa ataovy amin'ny fitiavana. Tainy tompo anenao. Misy ny ry avagna olona mila zavatra izy dia mivavaka. Vao tsy azo ny zavatra ilainy dia tsy mivavaka izy. Ao momba rehefa azo ny zavatra ilainy dia iny koa izy fa tsy hita. Ingany mba tsotra zany ianao. Dia izay mahatonga ny bokin'ny Romanina teo milaza hoe aoka ho sisy asaraka atsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fahoriana va, fahafatesana va. Aoka ho tsy misy asaraka atsika. Amen. Izy koa anao mamaky Baiboly, tagnaty Baiboly nisy Josefa anankiroa. Il y avait deux Joseph. Josefa anankiray io le vadin'ny Marie, Virgine. Le nitaizan'i Jesosy tamin'ny fahakeliny jusqu'izy naventy. Fa misy Josefa araiky ndraiky mpianatry Jesosy. Io le voalazan'ny Baiboly Joseph avy any Arimata, qui vient de l'Arimate. Io Josefa avy any Arimata io tsy le mpianatra le nanaovan'i Jesosy fagagahana. Tsisy resaka miracle aby nataon'i Jesosy. Ary nagnarany io Joseph d'Arimata io tsy voatonigna raha tsy tamin'i Jesosy le fa maty tamin'ny hazo fijaliana. Izy le fa maty teo vao nafantarana an'izany hoe Joseph de l'Arimate. Fa manomboka amin'ny bokin'ny Matteo, Marka, Luka tsy ahitanao firy ny agnarany. Nefa ndana vakio tsara amin'ny Baiboly. Mamaky Baiboly ianao nefa Jesosy tsy mba nanao miracle tamin'ny fiainany. Na i Josefa avy ao Arimata mpianatry Jesosy izy fa tsy mba nisy zavatra na mba namarika ny fiainany tamin'ny alalan'i Jesosy. Nefa ry avagna dia tonga izy aka ny fatin'i Jesosy. Olo jiaby nilefa. Ery Petera le nagnontaniagny moty ava ianao nipatraka nilefa davangendrano izy kofa nagnadarana azy anazy. Ery Luka nody tafianaran-tsoa. Ery Marka moa zany tamoramanga. Sasany nody tambatondrazaka. Sasany moa nody andre babe mihitsy. Agny tsisy masamy mandeha agny ki. Andre bakely mbola sa miditra ny olona. Raha vao andre babe tonga dia manjavinao azy. Ery Thomas nody tandre babe. Fa ity Joseph d'Arimata ty sanjoro nanolonan'ny Pilato, nanolonan'ny miaramila marobe, zaho izy avy aka ny fatiny. Inona nanosika anazy tamin'izany? Fitiavana an'Andriamanitra. Tsy avy angataka petra-tagnana. Tsy avy mba angataka diloilo araraka amin'ny lohany. Fa avy aka ny fatiny. Izy le fa fini. Après n'izy niteny hoe vita. Le olo tsombo 5,000 ka nisy mofo azan-drano 5 mofo 5 azan-drano 2. Novagna dia vory teo olo 5,000. Tsy hita taritra teo i Joseph d'Arimata. Nisy rano navadika ho divay, tsy voatonga agnarana atao i Joseph d'Arimata. Nizara hery, nizara fahefana tamin'ny mpianatry Jesosy, tsy voatonga teo ny anaran'i Joseph d'Arimata. Fa tamin'izy maty, izy mihitsy no nijoro hoe eo je m'appelle Joseph d'Arimata. Amevo anao izy fatinazy. Tainy tompo anenao. Mampianatra antsika eto ny Baiboly, ny toe-po ny olona tia an'Andriamanitra. Ny alalagna fa tia anao za tsy amin'ny izy manao zay mahafaly anao. Fa amin'ile olona tegna ohatra hoe tsisy ilagna anazy. Agny ny tegna nehoana fitiavana rehefa. Amin'ny olona tsy mahavaly anao tsony magnome soa anao, regny asio soa, fa agny ny anehoanao ny tena fitiavana. Tainy tompo ianao. Ary zany mba mahatonga antsika eto, mba miezaka antsika eto, mba mizara zavatra, mba hanehoantsika fitiavana an'Andriamanitra io.
fa tsy hoe poerapoera tahiny tompo anenao ka ndao mba samby aneo fitiavagna an'Andriamanitra fa za mihatsara velatsy milaza mivavaka nefa raha vao tsisy raha ilainao dia lasa anao tsita asehoy ny fitiavanao an'Andriamanitra tonga aka ny fatiny Jesosy izy le vata mangatsiaka ary zay riavagna natonga ny Paoly apôstôly nilaza raha ny amin'izao fiainan'izao izy no anantenantsika an'Andriamanitra dia mahantra indrindra isika miteboka anankiray hita ao anatin'izay dia tegna naneo ny fitiavagna an'Andriamanitra ity Josefa ity. Alleluia. Dia avy eo ihany koa riavagna farany amaranantsika anazy raha tianao ianao andresy amin'ny ady rehetra atrenao ndana mba magnisy soa olom-bahosotra mba mianara magnisy soa olom-bahosotra tantara nisy tao anaty Baiboly zany nizaniza olona nagnisy soa olom-bahosotra igny namadika ny tantaram-piainana amin'ny fotoana ianao io zany magnisy soa mpanompon'Andriamanitra magnisy soa ray aman-dreny ara-panahy misy zavatra soratan'Andriamanitra ao soratan'Andriamanitra dia amin'ny minitra amin'izay ianao miatrika ady eo regny zavatra regny miteny aminao dia rehefa anao tsy hitanao azy nanjavonany le problème tsy hitanao azy nampisindany le zavatra zay saika agnala baraka zavatra tsy vitan'ny force anao manokana lasa vitanao satria nisy zavatra nataonao tao secret zany atoroko anao zany matetika ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miteny an'izany dia lazany sasany foagna hoe mila voly mety sahiragna donc izy hoe paster anao tsy sahira le ambadika agny isia donc tahiny tompo anao azy verinao ndraiky fa mireare ndraiky za mizay mba pere ary ataovy sahiragna raiky anao fa za tsy sahira tahiny Jesosy anao ka donc zany raha miteny anao eto za tsy questionné ty ameno posy ty azo ino aza magnano aby tsy ahoako mba tsy hagnano fa za mitory fo za mampianatra fo dia zay anao manaova zay tsy anao aza magnano natoroko anao koa no maly fa misy karazam-piainan'olona hoa éléphant fa misy piso dia be da be ny olona efa éléphant mbola miady lahatra ho piso fo jusqu'à androany fantany tsara zao ny kapasiteny afaka manao zavatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy magnano izy fa ny anjaran'ny piso ihany ny ataony tompo any hanokatra ny masom-pananao ary za dia mitsodrano zay rehetra ankatony tenin'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy ane amatsy anao Andriamanitra ane ampandroso ny aktivité rehetra zay ataonao manonona fahasoavana amin'izao fotoana izao nizaniza miandry zavatra nizaniza manao karazana aktivité niosotry ny fanamasina nampy anao niosotry ny fanamasina mpahita fity anao niosotry ny fanamasina mpandresy anao niosotry ny fanamasina nome anao fahaela velona niosotry ny fanamasina iregle ny situation sarotra rehetra niosotry ny fanamasina anangana anao indray ka ho za eto androany raisy zany tsodrano zany raisy zany ositra izany raisy zany fitahina izany raisy la herin'Andriamanitra mahery vaika anafy anao amany probleminao io mitsodrano mba ivany olana rehetra mitsodrano mba hitsahatra ny tafio-drivotra mitsodrano mba hositrana ny aretina aoka hositrana zay rehetra marary aoka andray ositra goavana ianao amin'izao fotoana izao ny tompo mihitsy any ampandresy anao manonona amin'izao fotoana izao tsodrano ho anao zay manana tebiteby ho anao zay manana zavatra mampiahiahy aoka Andriamanitra nome anao vahaolana aoka Andriamanitra iregle ny tosanao Andriamanitra iregle ny situation ny tokantranonao Andriamanitra anandratra anao amin'ny toerana avo Andriamanitra nome anao asa fivelomana Andriamanitra nome anao promotion Andriamanitra anosika anao amin'ny tsaratsara kokoa misaotra anao zay tompo mankasitraka anao tsangana moramora anao mitoerana misy anao rifanay masinao ambony irakije
Sositu Isaya Tindia Milavu Ti Afanau Atanzau Lasawe Rifanai Masro Ai Masina Umidina Manafana Mapaeri Sani Fola Sola So Pautano Lobute Salvere Ranu Naina Tsara Lotta Mura Asli Valiri Asile Simba Etu Fanya Kota Santa Fidi Ciao De Teti Chiatu La sovrana in Tsara Lotta Asiutia tanana mafuta mazotoerana ianao. Alleluia. Mandresy ianao e. Mandresy ianao e. Raha pitsy moa tsika zany samby mifady agny an-tragnony daholo ndray. Tsy hoe misakafo fa mifady ianao fa agny an-tragno. Dia zay mahatonga anao miteny hoe alay voa le toriteny eto regny. Zay managna telefôny zany ndesy eo maka toriteny ao anao. Ny zagna mitsy moa le izy zany tsy nangalagna vola fô zay tegna omea ndraiky mametrametra aminjare keo. Amen. De mba enonao regny tonga agny an-tragno. Mihaino toriteny. Alléluia. Mbola ho avy ny fotoana amory boky atsika, anaovantsika karazana biblioteka ampiangona atsika, dia mamaky boky ampiangonana zay te hijanona. Ary raha misy ihany koa zany ohatra hoe te hijanona eto anao hitohy vavaka, miera amin'ny sécurité anao dia savagna anao avake kofa mody. Ya, aloha mazava mo ke? Miera amin'ny sécurité anao za idokidoko ela aketo hoe hivavaka fa savagna za kofa mody hoe. Tainy tompo ianao. Amen. Afaka atao tsara eto satria eto afaka hivavahana, ohatra anao tsy te hody. Fa rapito zany tsika manoma ampanahy kely ho amin'ny famaranana. Alahady atsika mamara. Dia za tena mba mampirisika mba samy magnano pause farany tsara amin'ny lahady. Amen. Aza atao eky santrotrokanao. Andre ositra anao amin'ny lahady. Amen. Manomboka amin'ny enina zany efa misy fotoana eto. Amin'ny enina, amin'ny fito, amin'ny valo, amin'ny sivy, amin'ny folo, ka hatramin'ny 12. Dia anjaranao mijery le fotoana mety aminao. Amen. Dia samy mahazo ny anjarany amin'io fa ny toriteny amin'ny voalohany tsy miverina intsony amin'ny faharoa. Alléluia. Dia mba samy marazany fahaza magnano fetsifetsy hoe nareo menakavy amin'ny voalohany jusque farany. Satria misy raha zaraigny amin'io. Fa rehefa mba nahazo anao mba manetry tena zany ohatra mba nizaragna raha karan'igny anao dia mba tsy mierigny mahalaka eky. Na mba mbola idoko anao fa za mahalaka eky. Sabeko mahazo ozogna ndraiky. Ya. Misy moa ko tia raha io zay amin'ny enigny jusque 12 dada. Satria isika mitsangana moa ko mahazo fogna. Mba samy zany mba tonga. Za zany tena mba mitaiza atsika mihitsy hoe tsy laninare fitahigna amin'ny jiona ato. Amen. Tahin Jesosy ianao. Fa za malamalaka tombon-draha ndraiky mbola agnano fetsifetsy ndraiky koa za. Tsy laninareo io. Amen. Tahin tompo ianao. Fa aloha mba le fahasoavagna raisina amin'le izy fa tsy afetsifetsegna magnanjy. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Dia amin'ny alahady io tsika mba samy mba magnomagna fanatitra manokana. Fanatitra spesialy. Satria tegna ho isy fanosoragna zany amin'io.
Isaky ny fotoa mavaka misy fanosorana ho ataonao mba tonga anao hanana an'le osotry ny fifohazam-panahy. Amin'ny fotoana mifony ara-pananao mifohatra mipoketra anao hatramin'ny kalitena vola midry Jehova tsoatsy. Izay mino an'izany manaova mafy hoe amen. Fa mba sambory amin'ny fatakaragna fotoana amin'ny alahady io. Alléluia. Mba ataovy zany zay zavatra anankiray mba fantanao fa tsara. Asehoy ma-éléphant anao. Maza mitsikomba piso. Amin'ny alahady zany mba anaovanao an'izany. Zay relasenam-bavy matoa zay mba ampiasain'ny Tompo sahala am'izao. Omeny Tompo fahasoavana. Nisy mba sakrifisy nataonay tamin'ireo olona zay nagnosotra anay. Fa tsy niraisinay tamina menina foagna le izy. Tsy niraisiny taminay mahereza tata. Tompo ndraiky hamaly anao fa anao mila mba mihetsika anao mba manao zavatra anao mba handraisanao an'le fahasoavana. Ohatran'izany daholo agnaty Baiboly na hatrany amin'ny testamenta taloha jusqu'à amin'ny testamenta vaovao zay olona mandray zava-panahy dia ny Baiboly hoe mafoiza zavatsoa. Tahin'ny Tompo ianao. Dia amin'io zany tsika manao karazana fanatitra. Tsy magnino zay ataonao agnarany na Isaka ataonao agnarany na sakrifisy ataonao agnarany. Hoentinao hanomezana voninahitran'Andriamanitra. Lizany amin'io tsy ataontsika miaraka mirakitra jiaby ireo fa apetraka antsika eto aloha eto satria isy vavaka manokana atao an'le izy. Amen. Dia miomana zany ianao dieny zao. Miaraka mipaozy tsara be anao igny anao hosorana. Dia igny akanjo avy nagnosorana anao igny akadio tsara agnaty armoire. Dia chaque fois anao misy adina tsy haiko andeha hamonjy rendez-vous d'affaires dia igny akanjo igny mody mba kasinao kely magnanjao i akanjo. Amen. Satria misy zavatra eto amin'io. Dia rehefa raha amin'ny andavanandro rehefa misy indrindra fa amin'io famaranana. Minao fa ianao le agnisan'ny olona ho avy. Fa tsy mety zany raha hoe miaraka mirodogna aketo dolo tsika amin'enina mirodogna aketo koa amin'ny fito mirodogna aketo amin'ny valo tsy omby tragno ty. Fa ho avy moa ny fagnamboarana méga église tsy ho ela. Alléluia. Amen. Tahin'ny Tompo ianao. Ary za mino fa amin'ny herinandro ambony antsika manomboka mangady fototra. Alléluia. Satria fantapantako migny fanatitra ndesinao fa fanatitra éléphant. Amen. Agnano rano io fahitako ananjy. Latsineny antsika mangady fototra. Efa maminany sady za zay angady fototra tonga avy amin'ny tanàgnantsika agny latsineny amin'ny sivy. Amen. Tsy maintsy misy fototra angadigna koa amin'ny ary faratsy ny fototra kalpitis. Tahin'ny Tompo anino. Tia sasany. Dia zay andeha akagny zany mba mitondra angady lahy, mitondra lapelina, ny lehilahy zany amin'ny latsinainy. Angady fototra tsika. Tahin'ny Tompo ianao. Le toerana moa zany ary amin'ny balance ary. Zay tsy mahita zany magnontany le mahita. Izy adolo nefa mahita. Tsangany hoe tagna le mahita. Dia zay tsy mahita zany magnontany anjary regny. Zay tsy mahita hoe fa mba atoroy. Atsangano tsara le mahita, mba mitsangana hely raha safady le mba mahita. Mitsangana kely. Zay mba fa mahita amin'ny heridadana. Regny zany mahita, dia anao tsy mahita zany magnontany anjareo dia ohatran'izay zany izy. Satria agny zany mbola tsisy angadiny vidigna fa mba samy mba mitondra avy an-dragno. Dia vakeo angadinao ndesinao mody koa tsy apetraka anao ka. Ko ambela akagny moa sotra tompoko. Ho an'i Jesosy zany. Zay no ela fandaontsika mba hanatanteraka fanatitra ho an'ny Tompo. Asandrato ambony ary ny fanatitra ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no ankalazana indray ty fotoanandroany ity. Fahaly ny fona izy satria tafahoana tamin'ny osotra, tafahoana tamin'ny fampianarana. Natoronao na indray androany ny fomba hitiavana anao sy amin'ny fiarahana aminao ary mino Andriamanitra fa tsy hiala aminao zany reto vahoakanao reto. Amasino ara tompony fanomezana, amarino amin'ny alalan'ny famantarana sy fagagana zay rehetra ataonay androany. Taio ny ampafolo-kareny, taio koa ny fisaorana zay ataon'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mandrositsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra. Humana vai acatar lagi chadu amaragi abitundani de tanura bayenu yaki takari bella na yale tiatani humana
seslani sanire kufiana nane anendani Tenebola time pajala yura paradi Shini futona ibebana Azate Bakina lota famuari tenisau Sotolala na yakarana pajala yura paradi Shini futona ibebana Azate farina lota famuari tenisau Sotolala Anandanja Manumasu betabele tiantaneti Ira di famale numana oseslani Sanirenu fiana nane Anandita Numisi laitanana sua Manumasu betabele tiantaneti Ira di famale numana oseslani Sanirenu fiana nane Anandita Israel
Tsika magnano misimisy ataovy ampifaliana hatrany fifadikanina ataonao dia mba samy mba magnano hatramin'ny farany fa tsy paster tsy dinika zay natonga nambola tsy digninao na izy koa misy appel tonga aminao zay fa aloha mba miaritra fifadikanina mba miaraka mandray fahasoavana amen aza digno fotoanantsika amin'ny alahady manomboka amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 9 amin'ny 10 eto amin'ny toerana ty mino fahazonao daholo l'instruction dia amin'io alatsinainy io za teo anangana fototra fiangonana antsika karaha tsisy vagalamena anao bro vignitra eo ya anangana fototra atsika amin'io dia agny amin'ny tanàgnandry paster agny zany rendez-vous alatsinainy mandraigna amin'ny 7 dia zay afaka zany tonga avy agny fa misy fotoam-bavaka ataotsika melohany anatanterahana le fangadina fototra manomboka amin'ny 7 mandray amen tegna marigny fa tsisy bisy mitatitry sa misy andigny bisy aketo ndraiky samy magnano zay tongavany akagny dia samy magnano zay odiany fa angady fototro fiangonana fa tsy angady fototro tragnon'ny paster ke ilagna raha manoka tahiny tompo anenao amin'ny latsinainy zany tsika manao an'izay zay afaka zany mba tonga avy agny amen vavaka aritsika marina amin'ny fotoana misotranao zay tompo misotranao zay fanamasina fa tanteraka androany ny fotoam-bavaka zay nataonay teto sotrany amin'ny hery ara-panahy zay omenao anay sotrany amin'ny fahasoavanao ny amin'ny famondramponao sotra tompo ny amin'ny tahinao anay tsiraray avy sotrany amin'ny fandresena lehibe ny amin'ny voninahitra ny hery zay naseonao teto mino tompo fa niaraka amin'ny bagage spirituel zay rehetra tonga teto androany ary tondra fandresena lehibe eo amin'ny fiainanay zany apetraka ampelantagnanao Jesosy ny famarananay ny fifadikanina amin'ny alahady mba ho feno hery ho feno ositra ho feno fahasoavana trany
farana ny tompony fotoana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe reneo zay ny an-danitra ho masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ny tian-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay nio zianina sahaza ho anay ary mamelany ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen dia nteneninao le olona akaikinao hoe manaraka atsika ny fahasoavany Bible farany a miakatra tendrombohitra ny selile lankiriry avaratra sy atsimo rapitso sabotsy selile lankiriry avaratra sy atsimo andeha hivavaka ny tendrombohitra rapitso Ziona Fraisina Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavany Bible. Ziona Fraisina, Ziona Fraisina, Ziona Fraisina. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao Ziona Fraisina amboly madinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 5 ora